tantara eto amin'ny RDB. Hoaty teo ampasana nosoratany Axiel, hovelominy Vantsoa, Saloy miaraka amin'ny Mihaja, Tahina Nantenaina ary Rida. Tovy Razana Mamonjy ny nandray feo, Anjary Liva ny nanantotosa. Fantary tsara rezo mivaty fa tsy maintsy esoriko aminareo ny ainareo Maninona tsara hoe Livia. Zany Teo sandry ve ny andatsaka ny ainay zanakay angendry mifona re anaka fa azafy noho zay mareny ianao ry maman tsy mahalala n'izany fifonanao zany Inona ary nataonay no asainao mandoalika sady tsy afa-mihetsika ohatran'izao zah tsy afa-mihetsika tokoa nareo no niheziko ary andrasy vakantsy amin'izay naperako ny ainareo lanitra teo vitandry tokoa ve efa tsy andriko aza ny anaovana azy fa andraso kely ry maman Livia lasa ihany izy reo dilla akantsy amin'ony atsika ono teo sandiko ve ny amono atsika redikara tsy mino an'izany aka asa mihitsy izay mahazo an'iny zanatsika iny raha matoa tena tsy napozitro ka inona loatra ary nahazo azy sasa endry sy tia vavaka ny zanatsika hatramin'izay nefa nivadika tampoka teo tena gaga reo dilla mena be misomampirano masony niezaka ihany any ohatra azy kanefa dia izao mandoalika tsy afa-mihetsika izao zany nge ho ahy erinona no mangeja ny vatatsika inona ny dika an'izao tena mistera ka mbola tsy nahita ary mbola tsy niaina zavatra hafahafa okotra nyity dia ho vitany tokoa ve ny amono antsika redikara asa rera matoa fa menaky ny atsika iny ka dia asakasany raha ho vitany zany sady izay tamin'ny makatisa indrindra izy matahotra edgara matahotra tonga ry izo vady ka mifanaova veloma amin'izay nareo tena le antsy lava lera tao an-dakozia marina dia sahanao ve ny amono anay amin'iny antsy iny Livia dia dia sahako tokoa papa andray rerianako ray sy reny niteraka anao nge zay sa tsy fantatrao zany marenina anao ry maman fa tsy tia alalan'izany sa ianao ny teo faty voalohany aokanao izy zavy nona voalohany raha sa ianao fa tsy izy velively tao miseo tsy matahotra ianao zany tsy matahotra tokoa raha ianao zazana terako no andatsaka aniko rehefa avy eo zany vao anjaranao ry maman fa papa zany loha no faty voalohany vono iaravononao eny ary fa eto amin'ny tendanao mihitsy no diko ny atsy kako okarery Livia okanao izy veloma raha matoa voasambotra daholo reo jolahy mpanendaka sady mpamerikeloka voalazanarana etsy ambony ho atolotra ny fampanoavana raha mipitro talata 20 oktobra vita aloha ty tatitra ty fa komisera sisany manamlarina azy rehefa tonga ary efa misasakalana mahery ka izy amoandro zao misosaingana be ny io raha tamin'ity alina ty zany ry brigady avy nanao patrouille angamo zany marosoa fa tsy midy io manao ny anao inspecteur fidèle fa izy ianao tovavy toa misondraha be ny akanjonao sady antso ferondrany any an-tananao Livia tompoko no anarako tonga hitolo-batana ty aminareo polisy hitolo-batana vitsy de vitsy manao tahaka an'izao nefa
apetrao moramorany tany aloha ny antsena tananao iny e. Zay, ary afetsinao mipetraka. Misaotra tompoko. Fa inona ny nataonao no nisondrasy ny tolo-batana ty ianao? Livia mbona ianaranao teo? Viviane tompoko. Za kosa no inspecteur fidèle araky ny voasoratra ao amin'ny vera varavarana eo. Hitako le soratra ao ka. Menanao ary avy nanao inona amin'izao sasakalina mahery zao moa ianao io? Nahavita heloka be vava inspecteur. Nahavita heloka be vava? Avy niataman'olona? Tsy de tia ka. Tsy nisy niady tamiko. Ka inona ary nataonao e? Namon'olona ianao sa naninona? Namon'olona tompoko. Ovila ary taiza? Voatsasakadiny mahery angamizay. Ary tao an-tranona ihany. Maninona tsara hoe ry kiala kely? Iza ny vonoanao tao an-tranonareo? Iza ho valio fa zelozanao amin'ny tanondro eo e. Ray aman-dreniko inspecteur. De sahanao ve no namono ny ray aman-dreninao e? Ka mbola velona ry zareo sa maty noho ny adalanao? Maty tanteraka ry zareo. Ary io antsy miosondra io namonoko azy. Zaza tsy vanina, tsy mifahatovana. Zany tokoa mantsy niditranareo tanora kehitriny a. Sa manohatra sy mamono ny ray aman-dreny mihitsy satria be saina sy matanjaka. Ka hono Ihany tompoko. Aiza nareo mipetraka? Va io e? Ao amin'le vila mitokana ampitany rompoay mankaty amin'ny commissariat tompoko. Tsy lavitra akory. Andraso kely atsoka amin'ny polisy mpisafy tanàna andalo ansa dia zao. Saingy etsy aloha ny tananao asina minota retrany so manondrana eo. Tsy manan-kevitra andositra nanao zavatra hafa tomboronongy ahy. Ao ty tanana sy marojo viry kiala kely Zay. Iza mahalala raha marary saina na pitoroka zava-mahadomelona koa ianao io. Kanefa salama saina tsara inspecteur. Sady manginy ianao e. Aleo aloha tsoka amin'ny polisy mpanao patrouille jery azany volahanareo zany. Aiza tsara mono misy azy? Efa lasa ny polisy ijery ny vila misy anareo fa misy kara-panondrany aminao sa tsy misy? Efa nivonina ny hitondra kara-panondra ka. Saingy tsy afaka mahagazy ny tanako fa nasiana omenao tompoko. Za ihany makazy fa aiza ny misy azy e? Atao amin'ny posy akavanako ato e. Tidiko. Vehivavy tanora sady mpitiana toy izao ve ianao dia samy manindrona tsy nahafatin'ny ray aman-dreninao e? Fa inona no nahazo anao e? Tsy haiko. Tsy haiko mihitsy inspecteur. Tsy haiko ahoana ry Livia. Mba olombanina ihany ny fahitako anao fa tsy olon'olom-poana. Miasa aminao sa mbola mianatra? Efa miasa ka. Dia inona ny asanao? Chef de service amin'ny société raha eto andrenivohitra tompoko. Tsara asa ngenao zany e. Chef de service mbola tanora kanefa nahavita nandatsakaina ny ray aman-dreniny. Sitrapoko velively raha inspecteur. Tena tsy sitrapoko. Sitrapo ahoana raha matoa kely Mazava be zao fa tsy tianao ny ray aman-dreninao matoa ny vononao. Ko tsy sitraponao ahoana? Eny e. Tsy omeko tiany ianao raha miteny an'izany. Tsy fantatrao ary tsy tsapanao mantsy ny fankatiavana nisy teo amin'ilay telo miamaka. Dia izao famonoana ny ray aman-dreninao zao ny porofon'izany. Manana mpiretam-po ianao sa vavitokana? Vavitokana tompoko. Moa zany iziko. Mba fantatrao ve ny saza ny fitsarana miandranao no ny vonolana nataonao? Fantatro tsara ka. Zay no mahatsitrapo sy fananina ny heloka vitanao. Elo zany fa aleo adikako aloha ny mombanao dia hiara-mijery zany adalaonao zany tsika avy eo e. Misaotra mitatitra nataonao brigadier.
hiditra ao an-trano amin'izay zay jeritry ny zava-misy ao fa andasinareo tao tokotany. Ndao raha tsika hijeriny ao an-tranonareo ry Livia. Vila iza moa ny anaran'ity vila anareo ity? Vila Livia tompoko. Vila Livia a? Ay ve ka nampitondraina ny anaranao mihitsy ty vila ty e? Nividiny papa sy mamoa izy ty dia nampitondrainy sareo ny anarako. Fitiavan'izy ireo anao zany a. Saingy indrisy fa famonona ny nasetrinao azy. Oh, kare inspekteur a. Angamba ino ahy ihany ianao any aoriana fa tsy sitrapoko felifely zao. Si. Atolana ny efitra misy azo mivady ny fononao e. Atao amin'ny salon ato tompoko. Areo amin'ny tandreo zareo. Re razako. Loza ino ty nataonao ry Livia? Ianao ve no navita an'izao? Endre inspekteur a. Tsy olo-ka fa zaho ihany. Raha mandika eran'ny trano. Ary ohatry toloka be eo amin'ny sasan'izy mivady. Andraso hoe tena tsy ohatsony ny fono marina. Samy nalay amin'ny fon'izy mivady. Andray very papa sy maman e. Mahagaga zao ka. Mahagaga ahoana e? Motsy ianao ihany nanao an'izao abibiny zao araka ny teninao teo. Tsy zaho kosa naka ny fon'izy ireo inspekteur a. Tena tsy zaho mihitsy marina e. Ka izy ary ny endrikendrianao navita an'izao e? Ireo polisy nirahako melonaka ty. Tsy manendrikendrika andreo polisy ny rahanao mialoha. Saingy tsy ohatran'izao mihitsy nandozako azy mivady rehefa avy namono azy ireo a. Zay marina lazaina ry Livia fa azadalainao eto a. Nataonao aiza amin'ny fon'izy mivady reo? Nataonao aiza ho a? Tena minina aminao re a fa tena tsy naka ny fondray aman-dreniko inspekteur o. Namono azy ireo fotsiny nataoko dia zay. Dia nisy niditra zany tato talohan'ny nahatongavan'ny polisy nirahako. Tsy haiko, mety ho izany. Tsy mety ho izany rehefa tsy ianao no naka amin'ny fon'izy ireo ka. Kanefa tsy mpangalatra na mpamaky trano niditra tato. Zany tokoa satria nandrozana ny kavina volamena nanaovandrenonao a, dia mbola eny aminy. Ary na ny famantaranandro sarobidindrainao aza dia mbola eny an-tanany. Ny entana tokoa ohatrany tsy misy nanombilana na dia iray aza. Fa ny vony papa sy maman ihany no nisy naka. Atray. Ono a? Nohidinao tsara ve ty trano ty sy mivavahady talohan'ny nakanesinao tany amin'ny komisaria? Nataoko tsara hity mihitsy ary aty amiko aty lakile. Dia izy ary niditra tato e. Renao angava nitady sy brigadier tamiko fa vavahady sy varavarana midiny vatan'ny polisy taty a. Any ka voatery ny pitsihana mba hahalalana ny marina tato. Riko tokoa ny tatitra nataonka. Sy ny filazany hoe mpivady ny vonoina tamin'ny fomba mahatsiravina no an-trano. Saingy tsy napoiziko fa ay dia nisy naka ny fon'ny papa sy maman. So mba mody adala le raha matoky tiana marary saina ka tsy mahatadidy izay nataony. Mbola averiko aminao nefa fa tsy nandoatra ny fondray aman-dreniko a. Iny fa na dia namono azy ireo aza. Ary teo amin'ny tendan'izy mivady mihitsy angeny ny didinao taminy antsy e. Toy ny famono akoho ny namononao azy ireo. Mba vehivavy inona loatra re ianao tiany dia mahavita bibiana toy izao e. Tsy sitrapoko zao inspekteur. Tsy sitrapoko e. Mofona ary papa sy maman. Mofona fa navita namono anareo. Papa sy maman. Marenina ianao fa tsy izao vao manao ranomasy manitsy kelikely Livia. Marenina. Ka tsy fananiako izao inspekteur. Tsy meloka. Ary tiako indray aman-dreniko. Mofona ary papa sy maman. Mofona e. Papa sy Ohatra marina, tena safotsy ala kely ty. Tena aleo velomina aingana aloha dia atao famitorana ilay amin'ny komisaria fa tsy mazava mihitsy izao ka. O Livia! Livia! Livia!
viany ray aman-dreny kanefa tsy izy olo nakany foana izy mivady fa izy ary dia tsy fananiny tokoa ve ny namono ny ray aman-dreniny nefa inona no nahatonga azy hamono azy mivady. Aleo atomboka amin'ny fanotorana dia vita io zay lazainy ka. Allô, Sayan brigadia. Mba eto amin'ny efitra famotorana ny kely izy afa ho avy ao aho e. Dia akao amin'ny efitra famotorana aloha dia ho hita eo marina. Manao ianao Livia? Salama ihany inspektara. Tonga anao famotorana anao ka valio tsotra sy mazava ny fanontaniako. Iany tompoko. Voalohany dia izao. Inona marina moa no antony namonono ny ray aman-dreninao? Raha ny tsaroako dia ny atezerana ny mpisesika be tato anatiko no namonoko an-dry zareo. Eny, fantatro fa vokatry ny atezeranao no namononao azy. Saingy lazao amiko mazava no nahatonga ny atezeranao ka namononao azy ireo tamin'ny antsy. Aleo ary fa ho tantaraiky anao ny zava-nisy tao an-tranonao inspektara. Mihainao aho? Efa alina ny andro. Ary variana ny korahana tao amin'ny efitra fihinanana izay. Satria moa tsingerin-taona amin'ny papa omaly dia mba nanao fety kely izay telo miamaka. Ny papa feny ka atao d'anniversaire nomeko amin'ny papa e. Fanomezana avy amin'ny zanako ve tsy ho tiako Livia. Ary faly ve ianao fa nampitondraiky ny anaranao dia velantsika. Izany indray ve dia tsy hahafaly azy redikara? Hita ho azy maman. Ino azy retsiko? Surprise tena mahafaly ahy mihitsy ary izany a. Ho anao vavy-tokana neny ny antony ny fidianana an'ity vila ty e. Ary misoratako amin'ny anaranao sahady na ny tany na ny trano. Izany very papa. Dia misaotra betsaka anareo aloha fa tena tsapako tokoa fitiavanareo ahy. Tsy misy isorandrery izany fa ho anisa moa ny arenanananay a. Ny any mba fanarenay sisa dia mba azavo kely avy amin'ny rio tesainay. Saty izany ranga? Izany mihitsy ireo dilina. Efa tokony hanana zavokely tokoa tsika. Fiako nareo vato retiko. Inona zao mampimeandry amin'izany? Ka indray ny asa mbola tsy misy akory dia ataoko ahoana koa ny hanome zavokely anareo. Ny dikany izany dia efa hoe tokony manambady amin'izay ianao. Izany tokoa nge retsy. Efa vita ny fianaran-dre tany an-dafy. Ary efa miasa koa izao. Ka inona foana andrasandry e? Ny andrasako dia mifasitra nandratra-poko ry maman a. Fantatrareo fa narary aloatra ny dratra azoko tamin'ilay voaloham-pitiavako tany an-dafy. Inona moa retsy ilay oabolana? Raha olona ray izy ity, totoko mba hatavy. Hita ho azy ranga. Sady voaloham-pitiavana koa nge mazana tsy anjary. Efa mba 20 taona ianao izao ka dinio ihany no avinao. Ary fantaro fa ny fitiavana ihany no mahasitrana ny areti-pitiavana. Andrery papa sy maman a. Mahazo manantenanareo fa handinika ny teninareo a. Tsy handinika fotsiny fa hanatanteraka koa. Eno a fa maman koa izany. Ary olo a. Ahoana izay anaka? Tamin'iza ny vidiananareo an'ity vila tsara tarety? Mba azoko fantarina ve? Mbola omeko anao ny ato tantaratasiny fa Izaida no mivarotra azy tamiko ka. Ay ve Zaida mpitsabo ny aretim-mamoa vahiny? Izy tokoa retsy a. Raha tsy Zaida anga za velona tahaka izao tsony fa tsy efa vovoka. Ka raha na tena mahay mitsabo tokoa aloha Zaida e. Raha tsisy angamba dia tsy sitrana no mamiadana nahazo any maman. Tsika koa tsy mitsahatra ny vavaka trano fa sitrana ihany rehefa ny ampafaizany Zaida e. Tena mahay mitsabo izy ka. Tsy mividy taniny hoe mahay mitsabo fa mahay zavatra maro koa ka. Izany a. Izy koa nge retsy ny nanamboatra ny vitanay roa ka nahatonga antsika ohatr'izao e. Ay ve? Tapabolana izay no nolazainy Zaida tamiko fa tsy maintsy hiverina ody hanendy tamiko izy dia nanantaniny ary raha mba afaka hividy ity vilaty. Rehefa hitako moa ny akantony dia tsy nisalasala nividy azy avy hatrany. Ary izao hitantsika izao. Aleo koa tsika mba hanana ny tena tranontsika e. Mbola lovanao ange ny trano nipetrahantsika taloha e.
tapabolantsika izao ny findra-tato ary miainam-pilaminana tsara. Izany io ihany fa an'Zahida avy eo aho ilay satroka bonetra mainty mihantona ao an-dalantsara ao e. Satroka Zahida adinony teo eo sady tsy avelan-draindria sorona eo koa nge. Avelao ny satro miantona eo e. Tsy hainao izay andro iverany eto Madagasikara indray ka andalovany aty amintsika dia mba alaino ny fananany. Tsy ilay famantaranandro lehibe efa maty sady mihantona ao amin'ny salon fotsiny izany no adinony koa. Ay, adinony hatramin'ny satrony. Ka tampoka be ny nandehanany dia tsy maintsy mody anendy izy. Hanika adinony hatramin'ny satrony. Io famantaranandro be eo amin'ny salon io koa. Ilay izy koa efa famantaranandro taloha be nge sady tsy mandeha tsony ka tsy dia ilaina angamba. Nefa mbola tsara bika, tena mandravaka ny hevitra misy azy izy ao io. Oay, henonareo ve izany maneno amin'ny salon izany ry papa sy mama? Eny tokoa Livia, ilay famantaranandro be an'izay izy izany maneno izany. Famantaranandro taloha be efa maty ve dia velona indray? Mahagaga. Andraso io mijereto fa mahagaga tokoa izao. Za koa anaraka anao fa mahaliana azy any ka. Za koa mba hoany fa tsy andro tamin'ny efitra fisakafoana ato fotsiny ry mama. Mahavariana izy ty Rodila, famantaranandro efa maty hatramin'ny ela kanefa mandeha sy maneno iray ankehitriny. Izany ange ny ilazako hoe mahagaga e. Manondro amin'ny 12 ora ny fanjaitra. Eno ary mama. Sady efa misasakana izao fa varendresaka atao ny efitra fihinanantsika. Inona ny dikan'izao e? Andraso hoe jereko koa ilay satroka mihantona ry an-dalantsara. Inona moa ny idiran'izao amin'izay satroka mihantona any retsy a? Mahagaga izany famantaranandro efa maty ela izany efa velona ho azy a. Karazandro famantaranandro taloha be roa ilay izy. Saingy tsara tarena dia efa maty aza. Any ka za rengotra ny mihantona nandravaka ny salon tao aminay. Eny e. Dia inona ny mitranga taorianan'ilay famantaranandro lehibe naneno? Variana nandinika azy teo papa sy mama. Ay, Fa za kosa toy nisy herin'ny sarika hijery an'ilay satroka mihantona tao an-dalantsara. No nahita an'ilay satroka Zahida dia satroka azo mafy ka nametraka azy teo an-dohako. Ary tsapako nisy hafaliana hafahafa tao anatiko. hafaliana hafahafa ahoana moa izany? Tsy haiko manazava azy inspektera. Ny omety toy ny adala sady niverina tao amin'ny salon nisy azo mivady. Dia ahoana ozy ry zareo na hitanao nanao fimiana talo ohatr'izany? Samy niteny na i papa na mama fa hoe mahatsiravina hono ny nijery ahy. Mahatsiravina? Inao mety ny adala ve no natonga ny zareo niteny an'izany sa inona? Tsy izany kakakaka toy ny adala fotsiny fa mampatahotra be hono ny masoko. Fa naninona ny masonao? Nivandravandra be sady mena ny somampiraha hony. Zany a. Izany tokoa. Natahotra be ary zareo. Ary ny angavy ahy tsy hanantona azy akory. Dia inona navalinao? Lazaiko fa tsy maintsy hisoroko amin'ny zareo ny ainy. Fa maninona ny tsy maintsy hisoronao ny indray aman-dreninao? Tsy fantatro fa te hamono an zareo tampoka teo ary inspektera. Tsy fantatrao ve sa tsy te laza ianao e? Tena tsy fantatro ka. Tsy haiko izay nahatonga an'izany fanirian-dratsy tato anatiko izany. Ny tianao ambara izany dia hoe tsy tompon'ny tenanao ianao. Izany indrindra. Tsy vitany hoe tsy tompon'ny tenako aho fa tsapako hoe natanjaka be izany ny vatako. Aoka fa mazava. Ny inona mazava inspektera? Ny mahampifoka na ny mahampitoroka zava-mahadomelona anao ry Livia. Inona fotsiny ny mampitokelaka anao toy ny adala e? Sady tsy tompon'ny tenanao ianao no matanjaka be. Kanefa dia tsy mpitoroka zava-mahadomelona izany aho tompoko. Azafady kely ho jereko misandronao. Nisandriko ve? Inona ny mampianahana anao e? Ao ingaiko mihitsy ny tanàn'akanjonao jereko anazy. Zao ve ianao no laza fa tsy mpitoroka zava-mahadomelona e? Tsy manao an'izany velively aho fa... Inona ny dikan'ireo dia tsindrona eo amin'ny sandronao ireo e? Zao ny tsy mpitoroka?
vitanao ny namon'ny ray aman-dreninao satria mamononongo ny fanindronao amin'ny tenanao ianao. Tsy marina izany inspektera. Ka inona ary ny profilazanao fa tsy marina ny voalazako e? Dia mpanjaitra noho ny tsindrona calcium intraveineuse nataoko tamin'ny vatako ireo. Nisy tournesia Sandra manala nataonay tamin'ny asako mantsy. Ka tratrany avy zanana tafahoatra na fatigue générale ho sy dokotera dia tena tsy ampy calcium amin'ny vatako. Ka tsindrona calcium ny sahaza. Dia ianao foana ny nanindrona ny sandronao sa ilay dokotera? Za ihany satria mba haiko rehefa natorony ahy. Tsy nanam-potoana nandehanana tany amin'ny isan'andro aho mantsy noho ny asako. Eny ary fa mbola ho amarintsika izany. Fa ny tiako fantatra aloha izao dia ny tena antony namononao ny ray aman-dreninao. Ary nisy namanao ve na olo-kafa tao an-tranonareo? Tsy nisy olo-kafa ankoatranay telo mianaka ka. Na tonga namono ny papa sy maman dia efa voalazako anao teo rehefa tsy tompony tenako aho. Toy ny hoe nisy hery mafy nandrisika fotsiny amono azy ireo. Dia tsy nanohatra anao ve izy mivady e? Angary zareo afa nanao ininona akory e? Satria nahoana ka? Nifatoranao angary zareo? Tsy nila namatotra azo mivady akory afa dia baiko tokana nataoko dia tsy afanetsika zareo. Tsy afanetsika? Eny tompoko. Tsy afanetsika noho ny fatahorana ny antsy tena tananao ve? Mbola tsy nisy antsy tena tanako fa noho ny hery nivoaka tamin'ny vavako. Nandidy andry zareo andohalika ary tsy hetsika ntsony aho. Dia naka antsy sy namono azy avy eo. Toy ny famono akoho nandidiko ny tendan'izy ireo tamin'ny antsy. Papa ny nataoko voalohany ary mama ny nataoko farany. Dia tsy nanana fangorahana azy mivady akory ianao teo ampanaovana an'izany? Indrisy fa vao maika fa finaritako aza ny nandre ny fitratratratra ny zareo. Tena tsemoko avy aho ary nanala ilay satroka. Teo vao tonga saina no nahita fa maty ny ray aman-dreniko. Ary nalahelo sy nanenina mafy tamin'ny zava-bitako. Izany ny tantara'ilay mademoiselle Votana ato aminay maître Vonjy. Fa mahalasa saina tokoa izany tantara izany inspektera. Tsy haiko fa sady manameloka ny mangoraka azy ahy. Any ka te hiala nenina mafy hikaroka amin'ny marina. Eny misaotra analoha nampiatso ahy. Vonona isolo favan'izany mademoiselle izany na fitsarana. Raha tia moa izany iarovako azy. Sitrany dia sitrany tokoa ka. Nahoana ny sitrany kanefa izay aza mbola sy niona akory ka. Nolazaiko azy fa misy avoka namako afaka miaro azy raha tiany. Dia nanaiky avy hatrany izy fa tsy malala avoka mba hiaro azy hono izy. Ny karamanao tsy misy atahorana satria manana compte any amin'ny banky izy anefa any azy. Ka tsy dia karama loatra mampazoto ahy aloha fa le tantara mihitsy ho mahaliana io. Efa fantatro ka. Efa nisy tranga tahaka an'izao ny raha antsika ny asa mantsy raha tadidinao. Tadidiko tsara ary tsy adiniko ka. Ankoatra ny mampisolo vavanao dia ny fahaizanao mamantatra ny momba ny fanahy sy ny hery miafina no tena niantsoko anao. Tsy miambo tapaizana amin'izany anefa fa alanena no ataontsika. Fa ahoana maître? Izany fa mitadasika be momba ny fanahy sy ny hery miafina io inspektera. Fotoana fohy ihany no ninarako an'izany fony aho nipetraka mambolana tany an-dafy. Eny tsy maninona fa alanenina araka ny voalazanao ary nataontsika. Iza moa ny anara'ilay mademoiselle Votana ato aminareo fa ohatran'ny tsy voalazanao? Ohatra saingy adiniko fa Rahery Soliviano anarany. Rahery Soliviano hoe? Totaitra be ianao fa misy inona? Olona fantatra sady tena mahalala azy ny Rahery Soliviano izany inspektera. Ay ve? Eno ka tsy vao mainka raha mahatsara zavatra ve zany sa ahoana ny hevitrao? Eny mba ahafahako miaro azy dia mila miresaka sy maradiady azy aloha. Zonao zany satria anao ny solo vava azy. Fa ahoana aloha ny fankalalanareo
Sany avoka nolazaina inspektera fa hoe afaka hiaro ahy zany. Zaho koa moa tsy mahalala avoka na olena fitsaranako. Anahoana reny fiafarako ty e. Enao fa tsy maintsy higadra ninina faizan'izany avoka zany ka. Tsy vitany higadra fa ho ala ny fianakaviana ihany koa. Meloan'ny mpiara-miankina. Ataony namana fifisana sy fanaratsiana. Tsy izy te atsony fa dia hankahalany olon rehetra. Manao Olivia? Lanitra fa toa hivonjy. Za tokoa ity ka hivonjy no famandrano manoloana anao. Tsy nampoisiko marina. Tsy mila anao sady tsy te ahitanao akory ary vonjy ah. Brigadier! Brigadier! Mangina fa inona ary ty ataonao ty Olivia? Ahitanao ahy e. Lela-pamitaka ary tsy mataotody ianao. Olivia! Iny e! Tonga mitaka indray sa ilaza bobo amiko ianao? Mitony elo ianao dia enoy ah. Ampiany vitanao tamiko ry vonjy ah. Sa tonga ampitonbony ratrapoko navelanao tamiko indray ianao. Miangavy anao ah. Mivoafa tsy tehiresaka aminao ah. Tsiry Olivia. Tsy voaketo raha tsy milaza amin'ny marina tokony fantatrao. Ny marina inona? Ny famitahana sy ny fandosiranao atany an-dafy. Izay filazanao azy tsy maninona e. Tiako fantatrao fotsiny fa tsy nanan-kevitra ny hamitaka sy handositra anao zany ah. Mpanengy ianao e. Nifankaty tsika ary nanome tokony hanambady ahy ianao. Saingy noho ny azonao izay mamy tamiko dia lozanao ah. Ahoana moa ny ilazanao an'izany? Izany e. Dininao ve sa mododinao fanina fa ny fanome fotoana toy ny mazarytsika fony tany an-dafy. Tsy nipoitra nefa ianao. Ary nanjavina tsy hitako intsony mandrapodiko taty Madagasikara. Mba tsapanao moa ny fitiavako anao sy ny fahatsopana tenako taminao. Mba tsapanao. Eny e, tsapako tokoa e. Ary mangatapa-merana aminao aho e. Tsy fananiako ary tsy fidiny ahy angeny tsy nahitako anao tsony e. Olivia, mitony ianao ary miteza ianao ahy. Miainanao ary ah. Fantatrao fa fitsaboana andreniko angeny naleako tamin'ny Paris e. Ianao kosa tamin'ireny navita ny fianaranao sady nanomana fodianao aty Madagasikara. Dia maninona nefa zany? Sa tsy mety raha tany an-dafy ny aonantsika sy ny fankatiavantsika. Tsy zany velively ka. Laza tamiko ny dokotera Ntsaboneny fa tsy aretina tsotra fotsiny nahazo azy. Fa inona koa? Voakeja ny fanahy ratsy ny fanahany ka sarotra ny tsabo azy e. Any ka tsy ho ela teo faty izy. Voakeja ny fanahy ratsy? Nalelo mafiarineny aho dia nitalo sy nangataka torohevitra tamin'ny dokotera. Dia ina ny torohevitra ny meny anao? Ny ankanisako faran'izay aingana tany amin'ny profesera iray izay. Profesera momba n'inona zany? Momba ny fanahy sy ny hery sy tamaso e. Ay, ve nisy an'izany dia tsy niasa tamiko akory ianao e. Tsy afaka mitady anao intsony no ny hamaizako hamonjy an'iny Olivia. Ary tena loza dia adiniko tany anaty metro ny telefonako tokony hitsoko anao. Nimero anao nefa tsy haiko tsy anjery akory. Saingy ny oniversite nianarako hitanao. Sady azonao nitadiavina rehefa tafaverina ianao. Roa volana angeny nijanonako tamin'ny Bordeaux tany amin'ilay fonenan'ilay professeur e. Ary efa tafody aty Madagasikara ianao vao niverina tao Paris. Soa ihany aza ilay anabaviko manabady vazahany mba niandreniny tao amin'ny hopitaly. Dia ahoana ny tsaboana ho andrenao raha hoe roa volana ianao no tany amin'izany professeur izany? Sarotra manazava azy e. Aleo atao hoe tamin'ny alalan'ny fifandraisam-panahy nataony sy ilay professeur tamin'ny iny. Fifandraisam-panahy ahoana koa izany? Sa karazana telepatie? Karazan'izay tokoa saingy mbola tsy nataoko hatr'izay niainako. Le professeur no nanoro ahy sy nampianatra zavatra maromaro mbola tsy fantatro e. Hitako moa ianao nanadino atanteraka koa. Diso hevitra ianao Olivia. Tsy nanadino anao mihitsy ana ray amin'itra azy. Ary nanantena ny ahitanao no nitafaverina tany amin'ilay professeur.
Saingy indrisy fa efa nitodidonody taty ianao. Za ve nahalala fa neveriko fa hoe nandao ahy ianao rehefa tsy hitako nandritry ny herinandroko. Ny finoako dia lalaon'ny fitiavako fotsiny ianao fa tsy tena tia ahy. Kanefa ambaraketo fa tena tia anao ary mbola tia anao hatramin'izao. Marina very vonjy. Tara loatra nefa ny fihaonantsika indray satria olomeloka ahafahana namonina fatindray aman-dreniko. Fifareko tamin'ny inspekteur ny tantaranao hoe. Kanefa vonina nampiasa ny heriko sy ny fahaizako rehetra mba hanapory fona fa tsy mieliko ianao. Zany ve? Inona nefa no azonao atao? Tsy misy hevitra ntsony amiko ry vonjy aho. Aza manary toky izany ianao hoe mivavah dia matoky fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Za kosa hikariko ny marina iarovako anao. Eny fa na dia moizako ny haiko aza satria tiako ianao. Vonjy. Tsika mijanona mety raha. Noizy moa zany. Eo anoloan'ny vavahady fotsifotsy io Eto ve? Eto indrindra. Filalivia. Ty voafefy tamboho ty zany ny fonen'andro Livia. Mandeha kely nge brigade femme mba voay ny vavahady idiran'ny fiaran'ny maître. Malalaka ve ny tokotany eo inspekteur? Malalaka tsara sady azonao andinana fiara mihitsy ka. Ampidiro amin'izay ny fiaranao fa efa mivoa vavahady. Tonga aritsika. Ary tena vila tsara tokoa ty vilan'andro Livia ty. Izy aloha dia tsara sy mahafinaritra. Amin'ny 12 sasany alina zao. Dia misaotra anareo polisy nanaiky ny fiangaviako mba hiaraka amiko aty inspekteur. Inona moa ny soranao maître fa tsy ndeha hiditra ao an-trano amin'izay tsika sa ahoana? Ndao tokoa hivoaka ny fiara dia hiditra ao. Mansoary. Andaso aloha rehetra ny jiro mazava ny trano. Zay. Kanefa zalany eny an-tanana ny torsa zao tapaka tampoka jiro a. Hay vao miditra tonga dia salon. Fanaka raitra sarobidy daholo ny ato zany. Tena manan-karena ry zareo ka. Teto avoatrano teto ny namin'ny Liviane ray sy reniny. Mbola reo hitanao mainareo ny raha mandrika tato. Eny tokoa. Ary ry miantony ry angamba izany famantarana roa lehibe taloha zany. Io mihitsy. Nolazain'ny Livia fa velona sinainy eny izy io nefa maty indray izy zao. Mahagaga raha izany famantaranandro efa maty ela zany no velona ho azy. Dia avy eo maty indray. Zany hoe ihany fa tsy aleo ve savany efitrano Livia any ambony rihana aloha tsika. Marina tokoa zany fa mandeha fotoana inspekteur. Agent Berato ho any ambony rihana aloha izay sy maître vonjy fa enosy brigade femme nijanona ty ambany any a. Ndao amin'izay tsika ndeha maître. Ndao ary. Raha tsy diso dia ty avaratry ty ny efitrano Livia. Anaty tokoa ngamba ka madio sy milamina ery ny efitrano ato zany. Efitrano mbehivavy agaga me. Fa misy boatina fanafody sy fanindro ndreto inspekteur. Iza hoe iny mihitsy zao ny karoako fa ianao no nahita azy voalohany. Calcium intraveineux sora-baventy eto amin'ilay boaty. Izany hoe calcium ampidirana amin'ny lalan-dra. Ary reto ny fanondronana nampiasain'ny Livia. Mazava ty boaty ty ka. Calcium matozam-polona ny sora-madinika eto ambany. Marina ie zany ny voalazan'ny Livia taminao e. Dia mpanjaitra noho ny tsindrona calcium no hitanao tamin'ny sandrany, fa tsy hoe karazan-drongony fanindrona ny vatana akory. Eny nde atao hoe salamasaina tsara izy sady tsy mpandray zava-mahadomelona. Ka inona ary no nahatonga azy sy tropiny tenany teo ampamononany ray aman-dreniny. Ary izy no naka mifony izy mivady rehefa maty ry zareo. Ohatra hoe ohatra ny tsy pelipelitra ho faty zany jiro zany inspekteur. Eny tokoa. Andraso eto mpazako maso ny jiro andala tsara.
pilapilatra daholo mijery ny tsara. Ie, zay dia maty tanteraka ary tsisy nyrehatra tsony. Tena delestazy indray angamizao ka so ihany tsy rehefa dafa samy manana toritra. Anka, ohatran'ny tsy delestazy kosa mifandraisako azy fa zavatra hafa e. Zavatra fa inona? Fa mba arasiany fanahy mahery ato amin'ity trano ity io. Zany ve? Zahay fa maneno ilay famantaranandro be any ambanidiana. Amin'ny 12 alina katroka ny eto amin'ny famantaranandroko. Mahagaga izany ka. Renao koa angamizany lehilahy mikakakaka me zany a. Ny Jean Berante zany nonofo mianadaly zany fa ndao jerena malaky e. Dahory. Inona ary nataon'izy ireo lahat ambanidiana ato? Misangisamana iny. Oay, jereo fa raisin'ny Berante amin'ny tenda ny brigady fano. Ary miakatra anie zany voamasony zany e. Ny tanany avy manaky-endazy fa ny havanana mitana antsy. Jean Berante, alatsony antsinao raha velao brigade fano a. Ary to tsy taitra koa izy mijery asika amin'ity masony mena be masiravina. Sady le satroka mainty ny Zaida angamby eny andohany iny. Misy sarina lakroa mena mivadika eo anoloany. Eny tokoa. Oay, iny fa tsindrominy amin'ny azy brigade fano. Berante! Sofa kinga ianao nitifitra ny sandriny teo inspekteur a. Raha zany tsy mahavotsy ny brigade ary tsy nalasa ny ansena tanany iny e. Mitolefika mory Berante dia nilatsaka ilay satroka mainty teny an-dongony. Jereo fa lanjavina tsy hita ilay sarina lakroa mena mivadika. Mahagaga koa angeny nanaovany an'iny satroka Zaida iny e. Tahaka nahazo an'ilay viaka, tsy maintsy misy hera misarika azy anao an'io satroka io. Ary mitsinika be zany raha zany a. Mila fezina ny fatotra ambonin'ny rasany fa andraso naovako azy. Oe, lozy ty maître vonjy a. Fa ahoana inspekteur? Ay, nandalo teo amin'ny sandrony fotsiny mibala dia netefa teo amin'ny tsatsany. Io, jereo ange e. Lozy ty marana. Tsy maintsy mitondra azy any amin'ny hôpitaly sao dia sao tsika inspekteur. Ve zany ny rangatany an-tranonay mazava aminao ngamba fa taky nazo any Jean Berante nazo tsy tompony tena ny Jean Berante fa nisy hery tsy fantatra nitarika azy hamonany brigade fano. I brigade fano mba avitra ihany fa i Berante tsy haina ho faty no velona aloha. Teo amin'ny latratra ny avy mihitsy manso no dira le bala. Ampanahy be tokoa ny aminy indray zany a. Efa tsy natsiaro tena tsony izy teny an-dalana ho any amin'ny hôpitaly fa asa aloha e. Inspekteur Arero no nahazo niditra tao amin'ny efitra famelomanan'ny hôpitaly. Za kosa so nakaty amin'ny komisaria zao fa te hiresaka aminao. Dia misaotra anao loha tsy manarina ao anatin'ny sarotra azy ary vonjy a. Nitsapako tokoa fa mbola ty ahy ianao. Faly rehefa tsapanao ny fitiavakanao Livia. Tiako ianao a. Ka izay hafalianao dia hafaliako e. Ary izay fijalianao dia fijaliako koa. Za koa mbola tena tianao nefa anao ahoana no afiko. Tsy maintsy higadra vesa mba ho afaka amin'izao raharaha zao ihany. Zany foana ny fanontaniana mila havako ny lohako ato amin'ny tefitra fanaovana famitorany ty. Mahireza ry Livia. Tsoroko mantsy fa tsy maintsy higadra ianao. Andray, dia higadra anao ny eloka tsy niniko natao akory ve a? Okizay e. Sitrapoko angeny namono amin'ny papa sy mama. Eny e, za sy inspekteur angeny mahalala an'izany e. Fa ny fitsarana kosa mety hitovy hevitra aminay. Dia mety higadra firy taona zany? Olona roa no matinao. Noho izany mety higadra mandra-pahafaty ianao. Andraiko sary vonjy a. Dia izany ve sisa ny hafarako? Sao dia tsy rariny ka. Mangina aloha fa tsy inspekteur. Ka nanao ahoana ny tany amin'ny hôpitaly inspekteur? Indrisy maître. Niezaka ihany ny tao amin'ny hôpitaly saingy tsy tanany any Jean Berante. Maty ve izy? Zany voalazako anareo zany e. Ny balako tafiditra teo amin'ny sasany nafaty anazy.
Loza zany marina. Loza. Maty ny polisy iray teo mba fifezako ary za ihany no nafaty anazy. Saingy maty noho ny fanakanana ho azy tsy hamono ny polisy namany. Ary tsy sitrapony fa nisy hery hafa ny baiko azy. Ekeko ny voalazanao Livia, kanefa mandrindrina azy manomboka izao. Satria ahoana ka? Satria navaty ny mpiara-miasa amiko hoe noho izany tsy maintsy diaja na ho esorina ny asako. Dia tsy afa-mandinika ve ny fitsarana fa mba misy ihany ny eloka tsy nininana tao? Raha mikasika an'izay aloha dia telo ny élément na singa ento mitsara ny olona iray Livia. Izany dia singa ara-moraly sy materialy. Ary izay voalazany lalàna momba ny eloka na adsoan'ilay olona tsaraina. Izay nataonao sy nataon'ny inspekteur nefa dia vokatry ny fanaratsy. Izany hoe mihoatra ny resaka moraly sy materialy ary ny lalàna maha-olombelona. Ny profo ara-tsiansa sy ara-moraly ihany ndraisy ny fitsarany e. Sarotra ao anazy ny andray profo ara-panahy izany. Fanaratsy nefa ny baiko ambony iray aman-dreniko. Ka hitarariny amin'ny fitsarana ve a? Asa aloha fa tsy maintsy hialika afa-panoavana ina fitsarana ianao rapitso e. Zoveny amin'ny farako rofonjy. Sonigandry ety ampony izao. Ary tsy misy azonao ampianaina amiko tsony. Tsiry Livia, famonjanana vovonjy maika ingeny nataon'ny fitsarana fa tsy famoahana didim-pitsarana e. Efa migadra aza hoe na miandry didim-pitsarana aza. Ary kely ny fonoko raha nafaka madidio any dia avoaka ny fitsarana aoriana. Mandrapahatonga izany nefa dia hiezaka hanangona profo hanavotako anao. Inona tsony moa ny profo hanavotana ho ahy e? Mbola manantena ahy e. Ary anao izay faraheriko Livia. Saingy hono aho. Ahoana izay? Sonanao fifanekena tamin'ny demonina na fanaratsy sanatria ireo ray aman-dreninao. Tsy avy hatrany kosa ny valin'izany ka. Mpisakaiza mantsy no rainao sy Zaida. Ary nolazaina tamiko fa nitsabo andreninao koa izy. Izay aloha dia marina e. Nandinika ilay satroko Zaida tao an-tranonareo nefa ka zavatra roa lehibe no hitako. Inona avy ity izany? Ny voalohany dia ilay sarina lakroa mena mivadika teo anoloany nefa nanjavina sy hita tsony. Ary ny faharoa dia ny taratasy tao anatiny. Taratasy? Angany izy taratasy koa tao anatin'ilay satroka mainty iny? Notatahako ny zaitra tao anatiny ary ity taratasy iny hitako tao. Mahagaga izany. Eo mba jereko? Ty. Hoay. Tao soratra tsy vakiana sady ohatry ny misy sony mena be ao ambany. Fa karaza-tsoratra inona koa reto? Fifanekena tamin'ny demonina natao tamin'ny teny Grika io Livia. Sony io ambany io ary natao tamin'ny ravelona. Andriamanitra ay zava-doza tahaka izao no tao anatin'iny satroka iny. Ary ahoana naizanao teny Grika? Mbola mifandray sy tapaka amin'ilay profesera ny andafy inge ahy e. Nalaiko sary ary nalefako mailaka tamin'ireo soratra ireo dia nadikany tamin'ny teny frantsay. Ay fare. Ie. Tena tsy napoisiko ny zava-doza voatahiry tao anatin'iny satroka bonetra iny. Izay misatroka azy dia hiasan'ny fanahan-demony avy hatrany. Ary ny tena loza dia tsy fifanekena tsotra ny dikan'ireo soratra amin'ny teny Grika ireo fa tena voady mihitsy. Voady hoe ahoana? Voady hamon'olona telo sy hanolotra ny fonondreo ho an'ny satana mba ho sandan'ny harena azo avy aminy. Izany no mahatonga ny fonondray aman-dreninao nisy naka ary tsy fantatra izay nakasy hatramin'izao. Tena mahatsiravina izany ka. Tena enjana. Ka iza marina aza izany naka ny fony papa sy mamoa. Ary fonizany no fahatelo. Asa aloha e. Izay no nanontaniako teo hoe nanao fifanekena tamin'ny demonina fanaratsy ve ny ray aman-dreninao? Zaida no mety nanao an'izany fa tsy papa sy mamoa velively rofonjy a. Inona nefa ny profila sanao an'izany ka? Tsy voatery ho hita amin'ny masonao avokoa mantsy izay nataon'ny zareo? Voalohany a.
tsy any papa iny satroka iny fa nyzahita. Manaraka an'izany dia ny diploma ambony sy ny asa mafy nataon'izy mivato no nampanankarenanay. Noho izany madio ny arenan'ny papa sy mama. Sady tsy nanompo sampony tsy nivavaka tamin'ny demonitra zareo. Fa nivavaka tamin'inona? Mazava loatra fa tamin'Andriamanitra e. Kristiana izay ary sarotiny tamin'izany mihitsy mama. Sarotiny ao anao izy ianao ka? Ino sary fa toy izao indrindra miresaka izy papa andray alahady izay tao an-trano e. Tena tsy nandeha mivavaka mihitsy masy ianao Edgar androany a. Androany no ny fanarahana Rasanjy anamboarana ny fiarako Rodila. Izy ary mba nandatena akatiako. Maninona nefa raha mba andro hafa ny fanarahanareo fa tsy andro alahady. Alahady maraina hono izy no malalaka fa miasa foana izy ankoatr'izaiko. Tsy izany malaina haka ny am-piangonana fa Rasanjy no tsy afaka raha tsy alahady ka. Diso ihany ianao na izany aza ka. Inona vadiko izany ramatoa? Ianao miantehitra amin-Rasanjy. Rehefa tsy manam-potoana ankoatry ny alahady izy dia tokony mitady mekanisien hafa ianao. Izao ny fivavahana isan-kalahady indray no mandefitra noho ny fanamboarana fiara. Ohatry ny hoe Rasanjy rery no mekanisien fantatro. Izy kosa anie mba namako akaiky sady tsy makakaramoniko fa izay fokomena azy. Ny fivavahana mbola ambony noho ny fanamboarana fiara Edgar. Andro iray anatin'ny herinandro ve dia tsy fonao an'Andriamanitra? Ka inona ary ny ampiasaiko raha tsy mandeha io fiara io? Ny fiarako ny tambarantsika fa inona ny olana ka? Indray ary fa manaiky ako. Ny sisa ireny tsy atao tsony e. Ary asa inona moa no maharaikitra an-Rasanjy no tsy mba manam-potoana mihitsy izy? Adinao nga manana tranombarotra fivarotana kojakoja fiara nge izy e. Eto koa moa. Ankoatr'izay dia manana garazy fanamboarana fiara izy. Misokatra isan'andro na alahady aza. Rasanjy indray aloha dia enjana raha hitady vola. Hanika manan-karena sy manontany ny oro mihitsy. Izahay hita moa dia tany aminy foana nanamboatra fiara ary izay no nampifankatia azy rola. Aiza foana ry inspekteur Fidèle no tsy mbola tonga tao amin'ny komisaria. Miditra amin'ny valo maraina izy androany moa sy brigadier Fanty io. Nefa efa ny 7 mahery izao. Marina tsy ho sasamihandry azy eto fotsiny a. Iny kosa ka efa tonga izy ka. Manao ny ianao maître? Salama tsara fa ianao manao ny inspekteur? Salama ihany fa efa ela nga ianao ny andrana teto. Efa tamin'ny valo mahery any tonga teto. Zany ve? Miala tsiny fa mbola tany amin'ny commissaire divisionnaire dia izao vo tonga e. Sy tsy misy tsinonao zany satria tsika iny tsy mifanao rendez-vous e. Zany tonga mitady anao. Manosoa ianao atao birao e. Io seza dia mazoto toerana. Misaotra indrindra inspekteur. Ka lazao ary natindehanao fa miananao maître. Tsy inona akory fa ny momba Livia ihany e. Izay no antondihako. Manaona tokoa izy izay. Sa mbola tsy nijery azy tany am-ponjy ianao? Vao maly any namangy azy tany ka. Fantatrao fa olo tiako izy. Ka tsy afaka hanary azy fa tsy maintsy hanao izay fomba rehetra hanampiako azy. Tsapako tokoa ny alehibe ny fitiavanao anazy ka. Izay indrindra manosika ny fikaroana inspekteur. Ka asa raha afaka makany amin'ny vilandro Livia indray tsika ny olona na... Satroko tokoa ny araka aminao saingy... Ahoana inspekteur? Tsy afaka hiaraka aminao ahy. Ny polisy ato ny angaviko namanao raha mety aminao. Fa ahoana kosa inspekteur? Mbola tsy vitanke ny fizavantsika ny trandro Livia tamin'ny tsika tany iny. Eny e, ny efitrano Livia ihany ny voazavatsika fa ny an'ireo ray aman-dreny mbola tsy vita. Ary tsy ny amin'ny ray aman-dreny lery ihany koa tokony zavaitsika fa ny efitrano rehetra nge. Marina ny voalazanao kanefa ialako tsiny fa tsy afaka ny andeha ho antsony ahy. Aza dia manao an'izany inspekteur. Sa ny fahatsiarovanao any Asomperanto no mampalena anao? Tsy izany velively ka. Ka inona ary? Mbola tsy vitanke ny fanadiaditsika ny amin'ny tsy mahameloka ny Livia e. Sady mbola tsy fantatra koa izay naka ny fony ray aman-dreniny. Zany tokoa saingy ny farana tsy eo ny fiarahantsika miasa maître.
Misaotra indrindra fa nafinaritra any niara niasa taminao. Dia mila revy ianao inspekteur. Fa inona loatra ny antony? Avy tany amin'ny lehibe anay aho. Ary ty taratasy ty ny voaraiko tany ka iny vakio. Iza hoe zafady. Antananarivo décision numéro ohatray tony sorona tsy ho polisie intsony ianao. Loza zany marina. Vokatry ny tifitra natao ka nafatany Jean Berrand io maître. Tsy nanay koa ny fianakaviany fa nitory anahy. Dia io aloha ny fanapahan-kevitry ny lehibe anay fa ny any fitsarana ary mbola tsy fantatra. Tena mampalahelo zany marina. Miantsa-pialana sy anao veloman'ny mpiara-miasa zao no nahatongavako aty. Saingy makahery anao kosa mba hanolo fikarohana say tamin'ny marina. Eny inspekteur, matoky ianao fa tsy maintsy ho hitako ny marina ka. Eny fa na dia za rery no manetra ny Liviany io alina. Be folo alina latsaka fefana zao. Inona indray ireny hitranga amin'ity trano ity rehefa tonga ny sasakala. Mahatahotra ena saingy vonina niatrika izay miseho fa nafotako an'ilay malalako. Tena ilaiko reto taratasy tato amin'ny efitra amin'ny ray aman-dreny Livia reto. Fa aleo aloha mirima tsara. Oay, ohatra ny misy olona miakatra ny tohatra zany. Raso hoe dia no makaty ambondriana mihitsy izy zany. Dia olona sa matoto sa fanaratsy. Efa akaiza inona ry nataoko e. Itiako hoe ty varavarana ty. Aloha tsy tianaka. Hiafina ato ambadiko ny varavarana ato. Ary ho fafazako an'ity rano manokana ity izay miditra eo na olona na fanaratsy. Tena miditra ny efitrano ato izy zany. Koa arizay tonkatona ho azy ny varavarana efitra sady tsy nisy niditra akory. Fa inona ary ny dikan'izao e. Nefa dia ohatra ny nisy niditra mihitsy tato ny efitra tato. Manao ny ianao tovolahy? Andriamanitra mahatotoana ko mipetraka eo ambony fandriana. Manao akon'izay fotsy mihoson-drà be. Aiza ny rano voasiko teo. Tsy fanaratsy zay ry tovolahy fa ray aman-dreniny Livia. Ay ve nareo ny ray aman-dreniny. Kanefa fa fahazao nindrano amin'ny tavoahangy eny an-tananao ny andra tsy matoky ianao. Tsy hanao ratsy ianao izay mahatonga seho aminao fa hanampy ianao. Izany ve tompoko? Raha izany dia mihaino izay lasenareo ary ahy. Fantatray fa mikaroka ny marina momba ny nahafaky anay ianao ka enoy tsara. Fa nay ratsy no mibaiko ny Livia hamono anay fa tsy sitrapony akory. Efa fantatro izany ka. Le satroko Zaida Ranova no nahatonga an'izany. Efa nalaiko sy nanaovako fanadihadiana moa le izy fa tsy atsony. Tsara loatra izany. Ka inona no hitanao tao amin'ilay satroka? Taratasy mirakitra fifanekena tamin'ny demony no voatahiry tao amin'ilay doublure-ny. Tsy iza nefa ny fanaiky tamin'ny demony fa ny tompon'ity vilany ofidiana ity. Ary mbola izy koa ny tompony satroka misy fifanekena voalazanao. Ka tsy Zaida ve zany e? Tsy Zaida fa olon-kafa ka saika nidiran-drozy tahaka anay koa Zaida raha mipetraka tato amin'ity vilaty. Ka olon-kafa izy ary no ambadika izao rehetra izao e. Ho fantatra ho an'io alina izy ry tovolahy. Izy no nanorina an'ity vilaty ary namidiny tamin'i Zaida. Saingy tsy nipetraka tato akory Zaida fa voatery nody any Inde ka nivarotra azy taminay. Ve zany ny tena mariny. Ho avy ohatry ny fanao n'ilay olona rehefa misasakalina mahery dia ho fantatrao ny ataony. Fa inona ny ataony? Ho lava ny fotoana raha zavaina aminao daholo izay ataony. Ka zany fotsiny fa tsy maintsy miditra avy ao amin'ny vavahady kely ao Atsimotrano izy. Ay ve misy vavahady kely ao Atsimotrano ao e. Arao izay ataony rehefa miditra ato izy dia hazava aminao ny zava-drehetra. Aleo fa ho ataoko mihitsy izay ka. Sokafo mitanilo io varavarankely io dia ho hitanao ny fidirany. Ary mitandrema mafy sao hitany ianao. Ny engaviko anao dia ataovy sampybelona izy raha tonga eo ary atolorony manampahefana. Ilazao koa Livia fa tsy manome tsiny azy izay mivady.
Iangaveo izy mba hivavaka ho fialany sasatry ny fanahinay sy ahazonay ny paradisa. Eny e, aza manana ireo mivady fa ohatray tonanjavana tsy hita ry zareo. Zay indray ilay famantaranandro be fa maneno sady mitsipelapelatra ny jiro ato an-trano. Tsy mahagaga fa amin'ny 20 alakaloka izao. Mivonoa ny alary fontsy fa hiady rera. Zay fa maty ny jiro ary mahaizina tanteraka ny ato an-trano. Mahaizina sy mangina be ny ato an-trano izao. Andraso ny arangaraniko eto am-baravarakely izany vavahady atsimo ohatr' izany. Io tokoa ilay vavahady kely sady oay misy mamoy izy izany. Tena misy lehilahy mihiditra iny mitondra fonosan-javatra sy lambo de posy dia mamantana ato amin'ny varavarana atsimo. Aiza moa ilay langalangana entiko iny? Dia eto hijaitsaika ka any ambany-drihana hijery izay ataony. Iza ary ty lehilahy ty? Tsy hitany akory ato manaraka azy avy ato aoriana. Iny fa miditra ny salon. Toa mijoro eo amban'ilay famantaranandro be miantona. Mivavaka kely dia manosika ny rindrina eo anoloany. Oy, ay ve misy varavarana miafina ao amin'ny rindrina io e? Izy fa niditra. Aleo arahako mba halalako izay ao. Io fa mandrehatra labozia. Efitra kely toy izao kainy ato. Feno soratra sary dia ambony mahatsiravina ny rindrina. Latabatra mifono lamba mainty no eo afovoany. Dia sahafa vita amin'ny hazo no eo amboniny. Lanitro fon'olona roa no eo amin'ilay sahafa. Nosokafany koa ilay fonosana nentiny dia mbola fon'olona no navoakany ary alahany eo amin'ireo foroa eo ambony sahafa. Mazava zao fa ity ilay mpaka fon'olona. Mandoharika izy dia mivavaka. Raha sao tomboko mora amin'izay dia ho velesiko n'ity langalanga ity ny faratony. Inona maranga ty? Zay fa torana tsy mihitsika. Mitadika rano ihany no matorako ny tanany dia hiantso polisy ny telefona aingana. Miangatra ny fiainana inspektera. Tsy rariny izao ka. Indray nafoko indray mandreniko ary figadrana 7 taona ny didina avoaka ny fitsarana ho aho. Natsoa ny aviko e. Okizay Livia. Okizay sao karary anao zao ranomaso zao. Aleo aharary mba ho vahategna fa tsy misy antena intsony eto an-tany. Aleoko maty manaraka amin'ny papa sy mama fa tsy anjara masoandroko atsony. Aza miteny an'izany fa mbola tanora ange ianao e. Eny fa na dia aoriana 7 taona higatranao ety amponja azy. Mora aminao no miteny saingy ny mafy amiko inspektera. Mba faly ry hafa tsy miandry ela ny fitsarana. Ka ny tsy didy mpitsarana higadrako mandritry ny 7 taona no azoko. Atao ahoana fa efa izay ny didy mpitsarana e. Fa ny tena tsy tantoko ary nampalahelo ahy dia hivonjy tsy mba tonga niaro ahy sady tsy nanatrika fitsarana akory. Izany ve ny fitiavana e? Na izako aza mba gaga aloha e. Niezaka natao mivonjy no natonga ny fitsarana anao tsy niandry ela. Nefa dia tsy niposa mihitsy izy nandritra ny fitsarana anao maly. Efa fantany angamba ny didim-pitsarana momba e.
natsomony antenany amin'izay vehivavy higadra valotona. Tsy napoziko hivonjona vitanarana ohatran'izao ka. Kanefa olombelona izy. Ary tsy manome tsiny azy inspektera. Eny e, saingy aza tsona inspektera tsony ary Livia raha sitraka ao. Ndre, fa iza no tianao hetsiko anao? Antsoy fotsiny amin'ny anaraka hoe fidèle na hifidy aho. Efa tsy polisy tsony ange za e. Iverinao fidy kely fahiny indray. Efa tsy polisy tsony? Endry Livia. Ny sorony lehibeako tamin'ny asako ary miandry didim-pitsarana ankehitriny. Zany ve? Ie. Fa nisy nitory anga ianao sa lehibenao ihany no... Ny fianakavian'ny Jean Beranto nitory anahy e. Sady malala olona ambony hono zareo ka tsy amialany raha tsy midobika ety am-ponja e. Zany ange no ilazako anao hoe miangatra ny fiainany. Nefa manina raha miresaka mivonjy fa tokony hiaranao mihitsy inge izy e. Satria sady vavolombelona nanatro maso mavoaka mahay radio. Efa niantso aza telefonina fa valy telo tsotra no nataony ahy e. Valy teny tsotra hoana? Mbola sairana mafy izy fa aoriana kely no resaka amiko. Mba ahoana koa zany? Zaniko. Dia tsy manapoiziko vonjy kosa aloha tsy raika amin'ny fahavoazanao ka. Zany tokoa mantsy ny olombelona. Mielona toy ny zavona ny fitiavany ary misy fetra ny fihafanana aminy. Zany tokoa e. Andriamanitra rery ihany tsy mba mivady ary tsy mba mandao ka aleo miankina iny. Mitovy hevitra isika inspektera. Fidèle mantsy e. Enao rery zao sisa no mba tonga mitsidika ety am-ponja. Fa na ny havako na ny namako na ny olon-tiako dia samy nandao avoko. Tsy afeniko anao fa na ny vady aman-janako aza angeka na ny metsisy nandao anahy koa e. Andray? Ie. Dia vita ny vadinao ve no nandao anao anatiny ady sarotra? Fa dia inona loatra? Tokony mba nisaina ho ny hafa tsy nitifitra be fahatan'ny namako e. Zao very asa noho ny adalako ny aho. Nefa ny fiainana azy efa sarotra. Ny famaly be izay mivady ary nisitaka any amin'ny ray aman-dreniny izy miaraka amin'ny zanaka ny anadahy. Fisaka tokoa ny rariny ary mora ny manome tsiny olona ka. Voalazanao Livia. Eny e, mankahery sy mivavaka ho anao aho. Inoko fa tsy sazy mavesatra toy ny ahy kosa no avoaka ny didim-pitsarana ho anao. Ny porofo izany dia ianao tsy tonga dia nogadraina vonjomaika tahaka ahy. Engany ka ho izany fa misaotra anao aho. Mankahery sy mivavaka ho anao koa ary ametraka ny veloma mandram-piona indray aloha e. Misaotra anao na manga ety am-ponjy e. Saingy tiany mba hafatro. Hoe ahoana izay? Raha sendra mihaona na tafaresaka ianao sy vonjy dia lazao izy fa mitsodrano sy mamela azy ahy hitady izay soloko. Ary eoka izy tsy hamangy aty intsony fa tsy anjarany aho. Dia mirary fiainana feno fahasambarana ho anao no hoe Livia. Livia. Papa sy maman, tonga mitsidika ety am-ponjy nareo. Tonga ny kahery-ndrerery izay Andray, tao fotsy madio be ny fitafianareo fa tsy mihosin-draha be tahaka an'ilay nahitako anareo. Hoay, sady ny tanora ny endrikareo. Eny anaka, efa mitoetra any amin'ny fiainatsambatra izay kanefa tsy namadinanao. Ren'izy tompo sady renay ny taraina mba afaka ataonao isan'andro koa nahazo alalan'izay iresaka isan-kehary. Misaotra ry papa sy maman. Misaotra tsy nanary ty vavitokana nandatsaka ny ainareo. Kanefa na izany aza dia mbola mamerina ny fonako aminareo tsy sitrapokona aminoko anareo. Fafao ny ranomasondry Livia. Aza manameloka ny tenandriako fa malala marina Andriamanitra. Ny lalàna olombelona nanameloka ndry fa izay kosa tsy manameloka ndrina kely aza. Izany very maman. Ento manaraka anareo ary ahy e. Tsy
Tsy misy antenaiko tsony aty an-tany. Tsy azonay atao anefa izany Livia. Sady sory ao an-tsainao izany fiheverana izany tia. Ka inona ary no azoko antenainy e? Iza koa no mbola ity Inspecteur Fidèle sisa mba tsy nanary Hitandry izany. Azakifo fa mbola hiratra ny masoandro kainandry. Ary misy foana ny tiandry. Mbola aiza nefa ty valitaona any fako ny saziko ety am-ponja. Mahere zanaka. Tsisy valitaona akory dia ho sambatra ianao. Ho sambatra? Manomboka oviana ny ho sambatra? Tsy ho ela ka manomboka raha-pitso. Maraina sady ny andro fa manino laklosy fonja. Aina ny nofy aty aho. Nanofy amin'ny papa sy mamona manga. Tsy vitany namangy fotsiny fa dia nankahery sy namelona fanantenana tato anatiko. Ena reny dikany ny nofiny. Misy naro nentin'ny gardien atao amin'ity efitra ity Tsy misy efa-tsy latabatra sy seza no ato dia izay. Ka tsy efitra fanaovana famitorana ve ity? Izy koa moa tsy nanazava fa dia nitondra tato fotsiny dia lasa. Dia nanao ataoko ato? Manao Livia? Vonjy. Manina ty ianao? Nanafaka anao ka. Ary toa tsy mba valianao akory ny arabako Azafady fa tsy naposiko ny fahatongavanao. Salama tsara fa ianao manahoana? Salama inona dia reratreraka azy. Dia mbola andrera tena mangy aty am-ponja koa ve? Ngatsy voarainao ny afatra hoe mitsodrana anao Ary aoka ianao tsy hamangy aty intsony. Voaraiko tokoa. Saingy tsy nahasaka ny lasy ny fitiavako anao izany. Ty ve ianao dia izao vao tonga mitsidika Tsy efa ho ray volana ianao no namangy afarany. Ny tsy fantatrao dia izao ny asa andro aman'alina ary zara fa natory no ny fikarakarako momba anao. Nikarakara ny momba ho ianao? Eny Livia. Mifalifa hivoaka ny fonjy ianao satria tratrako ny olon-drasy fototry ny asa andeha monta ao an-tranonareo. Zany ve? Fa iza ny olon-drasy lazainao fa fototry ny asa andeha monta ao an-tranonay? Tsy iza koa fa i Rasanjy. Rasanjy? Tsy napoiziko marina. Zany efa teniny fa izahita ny rangory fototry ny afo. Kanefa dia i Rasanjy. Satria tsy satroko Zaida ny tao an-tranonareo fa satroko Rasanjy. Izy no nanao fifanakina tamin'ny Satana ka nahatonga zava-doza tao aminareo. Dia ahoana nahafantaranao an'izany? Tratrako ny vavaka sy nanao fanatra ho an'ny Satana tao an-tranonareo izy. Natoko tena be izy ka tsy nahalala ny fisiako. Dia nivelesiko tamika tamin'ny langalanga ka torana sy nahetsika. Niantso polisy avy eo ary nanao famitorana azy nandritra ny andro vitsivitsy izay. Ay, ve ka nisy an'izany Dia fanatitra inona saika nataony tao an-tranonay? Tsy inona ny fanatitra nataony fa ny fon'olona ry Livia. Andriamanitra fon'olona hoe Zany tokoa. Ary indrisy fa hitako takoa ny fondray aman-dreninao. Andray, dia vitany Rasanjy ve? Vitany. Tena sakaiza manody ny papa izy raha izany. Tena tsy vanina. Misy hevitra kely miafina tsy fantatrareo amin'ny vila io. Fa mbola ho azavaiko anao izany. Ankoatr'izany dia misy vavahady kely fidiran'ny Rasanjy avy ao atsimo tranonareo ao. Izay koa nge vao tapa-bolana nipetraka tao Samy azy izay telo mianaka ka mbola tsy nahadinika tsara momba ny vila io sy ny manodidina azy. Ny varavaranao atsimo ihany no fidiran'ny Rasanjy sady manana lakile mitovy amin'ny anareo izy. Ny aiky ny eloka vitany rehetra izy sady vao avy namono olona sy naka ny fony tamin'izy tratrako. Avy namono olona sy naka ny fony izy zany? Dia ilay fo fahatelo nanaova mivoady tamin'ity mono sandany arenany. Misaotranao ary Vonjy. Misaotranao no sady mialatsiny aminao fa dia
Tsaratsara fotsiny fitiavanao a. Zaho koa tsy hametsiny anao satria fantatro fa tena tia ianao e. Ianao ry vonjy malalako. Tena tianao aho ka izay losanao tsony. Izany indrindra no akakanao hipetraka any amiko raha tianao. Aka hipetraka any aminao e? Angazonao atao izany. Eny Livia, ankoatran'ny famotorana andrasansy dia mbola nikarakara atao taratasy maro mba ahazoana fahafahana vonjy maika. Dia vakito ity taratasy ity fa mahazo mivoaka amin'ny fonjy ianao. Dia tsy hamaky an'iny taratasy iny afa intony aminao dia any any mamaky azy. tsy nanaiky mihitsy mantsy ianao raha tsy nanaritra voninkazo aty amin'ny fasanareo tsika. Vonjy a. Fantatrao fa tsy efa nanatrika amin'ny fandevenana ny papa sy maman nge afa tany am-ponjy. Eny ary. Ka aiza eto moa ny misy amin'ny fasanareo? Io fasana ambonin'ny tany avaratra io ka. Voadimy taona izay no nanorena ny papa azy io. Ary fasana ambonin'ny tany moderna izy izany. Ie. Tsy sarindray aman-drenao ve reto anaty fitaratra ambonin'ny varavaram-pasan'ireo? Sarin'ny papa sy maman tokoa ireo ka. Ie, tokoa. Mba napetraky ny fianakaviana tany nandevenana an-jareo ngamba. Anjaso, aleo ataoko eto amin'ny fametrahana voninkazo io taloha ny voninkazo novidiako. Hitanty ary ny pôketranao raha ametraka n'ireny voninkazo ireny ianao e. Diary ianao ry papa sy maman. Zaho avy mba afaka mijery ny fasana nandevenana anareo ary mametraka an'reto voninkazo reto marika ny fitiavako anareo. Papa sy maman efa na fianan-tsambatra zao nareo saingy mba tsofo rano ny fitiavana izy vonjy raha sitrakareo. Vonjy ao. Ahoana ry Livia? Tiako raha zao tsika no manao voady fankatia mandra-mahaty tahaka ny papa sy maman. Eny ry Livia, manao voady eto anaty ny fasan'ray aman-drenao fa ho voady anao mandra-pahafatoko. Izany dia nahamora na misarotra e. Zaho koa manao voady eto fa ho voady tianao mandra-pahafatiko. Nahamora na misarotra. Hoay! Jerenao nge fa ohatrany hoe mijery sady mitsika mitsika ny sarin'ny papa sy maman e. Eny tokoa. Miranendrika be zareo sa ny masoko mandro. Eno a. Izay ilay fifandraisam-panahy e. Mitsodrano antsika ngamba ry zareo. Sady ohatrany misy hafaliana be tampoka atao anaty. Livia malalako. Vonjy tsy fotiko. Efa tsy andro kerseka ino mariazy tsika ka. Tiako be ny voaditsika roa teo. Aza manahy fa amin'ny volana ambony mariazy tsika ka ano malazy tsika teny izao. Izany ve? Ie. Faly be a. Dia iza izany no vavolombelona mariazy ty? Zay tianao mety daholo fa ny vavolombelona iray kosa dia inspecteur fidèle. Nanahoana tokoa ary momba azy e. Mba sazy miantona tahaka ny avy iny sazy azony. Ie, izany tokoa. Ny anao sazy miantona herintaona fa ny azy 3 volana. Sady afaka miverina amin'ny asany izy aorian'izay araka ny fiarovako azy teny amin'ny tribonaly. Tena tsara izany. Ie. Fa ny sazy miantona herintaona kosa tsy ahasakana ny mariazy tsika. Eny ry Livia, tsisy ahasakana azy satria velona mandrakizay ny voady teo am-pasana iny. Ny farana teo voady teo am-pasana nosoratany Axiel novelomin'ny Vantsoa Saloy miaraka tamin'ny Mihaja Tahina Nantenaina ary Rija Tovy Razana Mamonjy no nandray feo Anjariliva no nanantotosa.